malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny maro amintsika dia zao vao niaona taorian'ny Paska ka dia arabaina nahatratra ny Paska isika. Fa izay tena fotoan-dehibe atrehantsika anio dia ny 550 taona ny sampana Dorikasy. Arabaina ny fiangonana ary arabaina ny sampana Dorikasy. Manana ny teny faneva nofidintsika isika dia araka ny Jeremia 5:50 ny 2. Misy tapakandininy izay nofantenana manokana mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary manangana faneva torio fa aza fenina. Ndao ry hafa nambayarahana mamaky indray mandeha izany teny izany hoe manangana faneva torio fa aza fenina. Ny 2 dia mivaky hoe ambaraonareo eny torio any amin'ny firenena ary manangana faneva torio fa aza fenina ataovy hoe afaky Babilôna mangayay bela raiky tahotra Merodaka. Eny mangayay ny sampiny raiky tahotra ny sarin'ny zavatra. Fa inona ry havana ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany? Inona no nahatonga ny Jeremia lazao teny izao? Ity toko ity dia faminaniana manohitra ny Babilôna. Babilôna dia firenena lehibe nampahory ny Israely izay vahoakan'Andriamanitra, nandroba ny firenena ary dia nitondra n'izany firenena Israely izany ho babo. Ny mpaminany Jeremia ravana no nilaza ankehitriny, no nilaza mialoha fa ho rava Babilôna. Na dia firenena lehibe mirehareha aza dia ho rava. Ary dia tanteraka izany tany amin'ny taona 536 talohan'i Jesosy Kristy. Tsy misy tsy ho tanteraka tokoa. Ny tena rehetra ataon'Andriamanitra. Rava Babilôna. Ary ity soratra masina ity no milaza ny afatry ny fitsarana avy amin'Andriamanitra ho an'ny firenena prehare, ho an'ny firenena mpanompo sampy, izay sarin'ny olana, sarin'ny loza ho an'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Resy ny fahavalo. Andriamanitra ny tompo fahefana rehetra amin'ny firenena rehetra, ary dia tsy adinon'Andriamanitra ny ratsy nataon'ireto firenena prehare ny vahoakan'Andriamanitra. Ko dia nihevitena na dia nihevitena ho lehibe aza Babilôna, ty firenena-dehibe, dia tsy mankaiza amin'ny herin'Andriamanitra. Izany no tiana ambara eto hoe ambarao izany ny fitsarana farany. Tsy nahavonjy azy ny sampiny. Fa inona kosa ry havana no afatra ho antsika? Inona no idiran'izany amin'izao vanim-potoana androany izao? Ho antsika Dorikasy ary ho antsika rehetra ihany koa. Amin'ny teny hoe manangana faneva torio fa aza fenina, dia ho zaraintsika roa ny afatra amin'izany. Voalohany dia ho raisina ny tapakandiny voalohany, manangana faneva. Manangana faneva. Fa inona tokoa moa ny dikany hoe faneva? Ny dikany hoe faneva rehefa namalala raha ny teny fototra ny jerena dia izao avy amin'ny teny hebreo izy hoe nesy. Tsy nesy ato amin'ny Dorikasy izany fa teny hebreo izany. Fa ny dikany dia izao saina, fanandratana, famantarana avo apetraka eny ambony. Izany ny dikany faneva.
marika iantsona ny olona iangona ary tsy natao an'ny olona iray fa natao ho an'ny olona rehetra. Tamin'ny andro taloha ny faneva ry havana dia izao, apetraka eny amin'ny tendrombohitra na eny amin'ny toerana avo, ampiasaina amin'ny ady, iantsona miaramila. Ka rehefa antsona ny miaramila, atsangana ny faneva, dia eo no ambarany toromarika rehetra manoloana ny ady hatrehana. Fanambarana lehibe. Fa inona ny heviny ara-baiboly? Ny heviny ara-baiboly indray dia izao: famantarana pahabe maso, fiantsona andray andraikitra, fampitandremana sy fitsarana. Eto ary ataovy avo sy mazava izany afatra Andriamanitra izany, fa Andriamanitra ny mahery ary resy ny fahavalo. Asandrato ny marina. Izany azo andikana ihany koa ny hoe manangana faneva. Asandrato avo Andriamanitra, asandrato avo ny marina, omeo toerana ambony ho hitan'ny olona rehetra. Ary izany teny izany rehefa na tsy safidy hoe raha mba azonareo atao dia mba manangana faneva. Tsy izany mihitsy, fa hoe manangana faneva, baiko. Tsy safidy izany fa adidy. Lehibe indrindra ka hanaovana fanambarana miezinezina ampahabe maso ny amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Izany rehefa nandikana hoe manangana faneva. Misy hery roa ny fanandrina tamin'ny fotoan'andro, ary na ny zanak'Andriamanitra aza dia nihevitra hoe resy ny andriamaniny rehefa lasa kobabo tany Babilôna izy ireo. Dia lasa izy nanompo ny Andriamanitra ny Babilôniana. Fa izany angamba no mahery. Fa eto ry havana malala, Andriamanitra mihitsy no miteny hoe izange no mitondra anareo babotany, namela anareo hiaran'izany fahababony izany. Tsy fantana fa Jehova mihitsy no namela azy ho eo an-tanany fahavalo. Ary Jehova no manaisotra azy avy any, izy no mamiravira ary izy no manasitrana, ary miteny hoe ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Ry havana malala, eto dia ariarin'i Jehova fa lavo n'ilay mahery no izy Babilôna. Eto amin'ity andininy voalohany, eto amin'ity andininy iray ity monja, dia matoan-teny 5 no milaza an'izany hoe manangana faneva, asandrato, torio fahazafenina, ilazana ampiariariana ity raharaha ity ampahabe maso, ampisehoana fa tsy misy dikany sampy. Ary izay rehetra manandra tena manohitra an'Andriamanitra dia ho rava. Fa ny teniny kosa tsy maintsy ho tanteraka, tsy mivadika amin'ny teniny Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny fampanantenany Andriamanitra. Ary dia raiky tahotra avokoa ireo Andriamanitra notompoina, Andriamanitra hafa noho izay nanjohy izao Babilôna izao, noho izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Andriamanitra tsy izy no Andriamanitra izy ireo, Andriamanitra natao tanana, manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre, Andriamanitra zavaboary, ary nadika ho koa ihany koa aza hoe fakofako satria ho levona. Izany ry havana ny Andriamanitra ny Babilôna, ka resin'Andriamanitra fa ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay dia tsy miova, mahatanteraka ny fikasana ary tanteraka izany eto ry havana malala. Izany no asaina asandratra, izany ilay faneva asandratra, izany marina izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tanteraka amintsika izany ankehitriny. Resy ny fahafatesana ary vao avy nankalaza ny Paska isika, ilay nandresen'i Jesosy Kristy, ilay fahavalo farany, faminaniana taon-jato maro no efa nilazana an'izany
fa tanteraka teto amin'izao tontolo izao ary zany no tena fandresentsika kristianina mahatonga antsika ho tafajoro toy izao. Tsy foana ny finoantsika, ny fanamariantsika izao fa 5:20 taona ny Dorcas izao ihany koa ry havana. Moa ve tsy izao ilay fandresena? Matoantsika mbola tafajoro. Maro ny fizahan-toetra ny fanesy. Nandritra izany 5:20 taona izany. Nisy fotoana tafio-drivotra mamely na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny sampana, endrim-pahafatesana maro. Fa izao ny androany dia tsisy fantatsika afa-tsy ny hoe nandresy isika. Ilay tenin'Andriamanitra pahary nahary antsika, nahazoantsika ny asa, nanao asa soa, namokatra, nanome saina antsika ary azo ianteherana, tsy mamitaka ary dia ataovy lehibe indrindra izany ry havana. Fa izany no dikany hoe fankalazana, fanamariana ny taonjobily, fankalazana fisaorana an'Andriamanitra. Ary ny dikany faneva dia izao, famoriana miaramila araka ny famaritana azy teo, andeha hiatrika ady mba homena toromarika. Ny dikan'izany rehefa namalala ny 5:20 taona ny lasa fa mbola etỳ an-tany miady isika, mbola mandrovo tsisy hatanalay fahavalo, mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany ilay tena fandresena. Dia ny andovahantsika ny fiainana mandrakizay mbola ady maro no hatrehana ankehitriny, koa izany no hitaomana antsika raiso ny toromarika. Ny toromarika dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika manao ny asa, miady, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahazoanareo mifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Manangana faneva, miovaova izao rehetra izao ary na ny herintsika aza miovaova. Tsy mitovy ny Dorcas 30 taona, 70 taona, 50 taona, 80 taona, 70 taona, 80 taona ary mino fa efa 70 taona ihany koa misy manatrika eto. Ny hery miamarefo fa ny devoly mbola manao ny ataony, mbola ady ny hatrehana ary tsy moramora ry havana ny ahafahana manao ny asan'ny tompo amin'izao andro sarotra izao. Tsy moramora ny hijoroana amin'ny finoana satria mbola maro ny fizahan-toetra tsy maintsy mahazo antsika. Tsy moramora izany mitarika vehivavy izany, ry komity sy ny birao samy manana ny heviny ao amin'ny Dorcas ao amin'ny fikambanana. Raha ny hevitra aloha dia izao fa raha mbola izah aloha dia tsy hanaiky an'izany etsetera. Tsy moramora ny ampiray hevitra fa matoa tanteraka ny androany ary matoa mahavita asa soa ny Dorcas amin'ny fiainatsarotra. Ny fiainana sarotra fa ny vary mbola aterina any Ivato, any Ambatonakanga, any amin'ny Zazakamboty, ny ao an-trano tsisy hohanina. Sady izany ady izany, ady-panahy izany fa tsy maintsy manao ny asan'ny tompo isika, tafio ny fiadian'Andriamanitra ary manangana faneva, asany rato fa tsy ny olana ny mahery. Tsy fiteny mihitsy izany ry havana, tena enjana be ilay olana. Tsy fiteny izany amin'ny vavan'ny kristianina fa inona ny fiteny? Enjana be ilay Andriamanitra. Ka ninona idona, ninona hitranga? Ny Andriamanitra no mahery. Izany no mampijoro antsika toy izao ry havana, ahafahana mamita ny asan'ny tompo, ny fakapanahy, ny fizahan-toetra, tsy maintsy hisy foana mandrakizay, mandra-piavon'ny tompo. Fa ilay mahery tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary na dia mandra-pahantitra reo azy, mandra-pahafotsy volonareo dia tsy miova hoy ny tompo. Izany ny fampaherezana antsika rehetra ry havana, manangana faneva ary manoloana izay mety ho fandresena dia izao ihany koa. Ny faneva atsangana, ilay Andriamanitra sandratra, arangaranga fa tsy ny olombelona.
indraindray tokoa mantsy ry havana rehefa mandresitsika rehefa misy fahombiazana dia isika indray no teo atsangana sy asandratra tsy ry havana malala fa Andriamanitra no mahery, Andriamanitra no ny asa no izany dia ialana ny fireharehana ny fisehosehoana fa izay rehetra fahombiazana dia ataovy ho voninahitry'Andriamanitra manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Davita mpanjaka ry havana na dia nahavory harena anaovana ny tempoly ary nahavita be tsy mba nirehare fa hoy izy hoe zinona moa aho ary zinona moa ny mpianakaviko, zinona moa aho Jehovah'Andriamanitra no mba notahinao mandraka ankehitriny. Toy izany koa ny apôstôly hoy izao izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihena. Ary Jesosy Kristy na dia nitovy amin'Andriamanitra azy tsy mba nataony nofikiriny izany tamin'ny nanekeny hanao mpitoviana amintsika olombelona fa izany no toetsaina takiana amintsika ihany koa rehefa reraka isika atsanganony faneva ilay Andriamanitra mahery mampahery atsika ary raha mahomby isika atsanganony faneva ary Andriamanitra irery ihany no asandratra. Izany ny afatra voalohany ry havana malala. Ny afatra faharoa dia izao ankoatr'ilay hoe manangana faneva dia izao torio fahazafenina, torio fahazafenina tsy mijanona teo amin'ny fametrahana eo amin'ny toerany ambony indrindra ilay faneva fa manosika antsika hiasa baiko tsy safidy fa baiko torio azafenina. Inona no ambara amin'izany ry havana? Ny dikany hoe torio dia izao lazao amin'ny hafa, lazao amin'izay mifanehatra aminao. Ny mitory dia tsy misalasala, tsy manafina ny marina, mandray andraikitra izay omen'Andriamanitra. Torio ny marina, aza mangina amin'ny marina. Matetika ry havana ny mahatonga ny olona hanafina na izy matahotra na izy menatra tratry ny antson'izay ihany koa. Eto dia izao tsy teny tsotra na fanasana fotsiny izao antso izao hoe torio azafenina, tsy mangina rehefa tokony hiteny. Ary ny vava dia atao fitaovana atao inona? Fitoriana. Inona izany ry havana tokony hivoaka eo amin'ny vava eo isan'andro isan'andro? Fitoriana filazantsara. Dia afatra ho antsika rehetra tandremo ny vava mba ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Hitenenana teny mandratra, hitenenana teny mamono, ilazana zavatra mampalahelo fa teny filazantsara avy eo amin'ny vava no hitoriantsika n'izany voalohany. Ary isika ry havana dia toy ny mpitondra hafatra na fantsona. Raha misy olona mitondra taratasy anankiray manan-danja dia tsy maintsy ampitaina any amin'ny tompony iny, ampitaina any ny hafatra ary tsy azo hovaina ny hafatra. Torio azafenina, tsy azo tazomina ho anao rery izay efa nampitain'Andriamanitra anao. Fitenin'ny olona indraindray no hoe aleo mangina. Sa aloha dia tsy teny intsony aleo mangina. Rehefa sendra ohatra hoe manana zanaka izay tsy laitra ny balan'ny fananarana ny ray aman-dreny dia ahoana ozy izy? Sa dia tsy miteny intsony aleo mangina. Ny teny mandratra ny tokony hajanona fa ny filazantsara ry havana amin'ny fotoana rehetra dia tokony atao any toriana, torio fahazafenina. Andriamanitra dia nilaza hoe torio. Matetika ny fanginana dia akamoana, fa ny fanginana koa indraindray fandavana ny marina. Misy olona tsy samitory mihitsy hoe ka manahirana be, zara nge mbola tsy
ny tena koa raha mbola tsy miova akory ka ahoana no hitoriako ho an'ny hafa dia mety ho sakana tokoa izany. Ry kristianina havana, ry Dorcas malala, miatrika izao 5:17 taona izao. Amin'izao fotoana izao ianao no asain'ny Tompo mitory. Nga ianao eo intsony amin'ny 200 taona? Izaho aloha tsy fantatro na mbola eo amin'izany. Fa ny Tompo no mahalala. Fa raha mbola velona koa ianao ary mbola miaina, dia teny ho anao indrindra izany androany. Torio fahazafenina. Tsy ny taon'ny Tompo isika na ny fidiny hitomoem-pona, fa hiasa. Ary izany no hitaomana antsika ho amin'ny tafika masina sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy nataon'ny Tompo hirindrina atao amin'ny rindrina efatra tsika, fa mandehana, torio. Ny Dorcas amin'ny alakamisy izao, andeha hanao tafika masina tsika eto amin'ny synodam-paharitany. Dia nataony fanangana tanana. Iza ny mba afaka amin'ny lakamisy? Eo daholo aloha. Eo aloha ry havana malala. Raha tena tao am-pontsika ity teny fanevantsika ity. Tsy ny salasalitsika fa hoe amin'izao ihany aho no afaka mitory. Nga fantatrao ny ampitso. Izany mantsy fotoana izany fitenin'ny sasany hoe alao aloha rehefa mba milamindamina e. Rehefa tsisy intsony ny problema. Ho avy a paster. Andraso eo Paoly. Tsy maintsy isy foana ny problema. Mandehana dia ny mbola malaina. Fa rehefa mazoto, sao dia efa malemy eo am-pandriana ianao hoe ohatr'izay aho mba nanao mafy na melo mafy tamin'izaho le. Dia ny mbola afaka mandeha ny tongotra ry havana. Torio. Ny filazantsara. Ary samy manana ny polipitrany tsika. Ity izao polipitrany mpitandrina sy ny katekista ity. Fa ny mpanasa lamba izy amin'ny polipitrany. Any amin'ny basain pilipitranareo. Torio amin'ny mpanasa lamba namanao hoe izany Jesosy izany ka mahery izany. Raiso ny filazantsara, raiso Jesosy aminao. Aiza ny polipitrany chauffeur? Anaty bus rehetrarehetra, anaty tomobile any. Torio amin'izay mifanehatra aminao. Samy maty pilipitrany. Aiza ny pilipitrany mpivarotra? Eny an-tsena. Tandremo manao mizana mandainga. Torio ny marina. Ary ataovy mahitsy tsara izay ataon'ny tananao fa filazantsara mandehandeha ianao ovakin'ny olona. Ianao ny faneva vaovao. Ho solo-tenan'Andriamanitra eny tontolo eny. Ny marina ry havana tsy azo afenina. Ny fahamarinana tsy maintsy ambara. Torio fahazafenina. Ianareo i Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Aoka hazava eo mason'ny olona koa ianareo. Ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny Dorcas izany rehefa hitan'ny olona dia izany ka tena zanak'Andriamanitra. Anaraka azy koa, anaraka ny Andriamanitra koa aho. Ankalaza ny Andriamanitra koa. Izany ry havana no afatra ho antsika rehetra androany. Torio fahazafenina ny filazantsara. Ary ho antsika Dorcas tadidio fa manana anjara lehibe tsika. Vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia vehivavy no nirahany voalohany hitory ny filazantsara. Tsy ho zava-maivana izany amintsika vehivavy. Fa efa nomeny Jesosy anjara ihany koa isika. Na dia natao tsinotsinona aza ny vehivavy taloha rehefa manisa vahoaka dia tsy azo isaina ny vehivavy fa tsy dia olona. Fa ankehitriny isika omeny Jesosy toerana. Tsisy intsony na lahy na vavy. Taon'ny Tompo hitory filazantsara isika. Noho izany ry havana amin'ny atao rehetra dia torio ny filazantsara. Azafenina. Ary ao an-tokantrano ao Jerosalema ny fitoriana ny filazantsara. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Aninona? Hijoro vavolombeloko ao Jerosalema, any Jodia, ny Samaria ka hatrany amin'ny farany tany. Torio lazao amin'ny zanakao ary any amin'ny Deutéronomie 9 ry havana. 7 hatramin'ny 7 dia hoe ampianaro tsara ny zanakao izany. Resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha, na eny an-dalana, na mandry, na mifo, ataovy eny amin'ny tolam-baravarana, eny amin'ny andrina.
ny filazantsara ny fahatsaran'Andriamanitra ary izany ry havana no torintsika Dorikasy isika no nandray ka mizara. Inona ny soratra ao ambadiky ny shalina anareo ao? Manana ve aloha ianao? So dia nahirana hoe ianao tsy manana fiadanana kanefa mizara maty be ianao fa izao mandraisa efa nahazo maimaim-poana ianao dia zaraza ho aminareo ny fiadanana. Ny olona tsy manana ry havana tsy araka izara fiadanana ka ianao vao hitan'ny olona isan'andro dia fa mba manana fiadanana ary ve iny ramatoa iny to isaky ny mahita azy dia mivonto be foana ny orona. Manana fiadanana ve ny olona toy izany? Ny olona mizara fiadanana manana be dia be, feno fandriampahalemana ny fiainana, feno fifaliana, manana fitiavana ary mizara ho an'ny hafa. Izany no atao hoe torio aza fenina. Ry havana malala ao amin'ny Tompo amin'izao fankalazana 5:27 taona izao, izany no afatra ho antsika ary isika no velona ankehitriny. Ny maty tsy afaka manangana faneva intsony, ny maty tsy afaka mitory ny filazantsara intsony mandehana amin'izao herinao izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny izany teny izany. Amen.